Ny rano tokoa no isan'ny antoky ny aina. Omaly alatsinainy dia teny amin'ny commune Ambohitrambo mbola ao amin'ny distrikana Rivomamy ihany ny ONG Madagascar Development Fund mbola nitokana rano fisotro madio ihany koa. Ndeo jerentsika ny fanadihadiana. Popon-drano roa kosa indray no nitokana ny MDF omaly alatsinainy teny amin'ny commune Ambohitrambo ka olona 570 no ampiasa izany. Ny Capitaine Choice sampana iray misahana fitsangatsanganana no mpiara-mionina antoka amin'ny MDF na mantsy vola enety sy 4 tapitrisa ariary nandrenana izao foto-drafitrasa izao. Hatramin'izay dia mandeha tongotra lavitra ny mponina vao mahita rano izay tsy madio velively. Tokana ny tanjon'ny MDF dia ny hanatsarana amin'ny fiainan'ny tontolo ambanivohitra ka ahafahan'ny mponina mamokatra bebe kokoa. Izao foto-drafitrasa izao ihany koa dia natao hiadiana amin'ny areti-pivalana nateraky ny rano tsy madio ka ampihenana ny tapa-fatesana indrindra eo amin'ireny sy ny zaza. Zava-dehibe mihitsy zany indrindra ho an'ny zaza ny fisin'le rano madio azo antoka ohatr'izao. Satria amin'izay miaina atao anatin'ny lavatra nefa ny lavadrano matetika tsy dia azo antoka. Hoe no fisian'izao zavatra zany dia faly izay na manao fanatanjahantena tiers azo antoka tsara amin'ny fahasalaman'ny ankizy, tsy misy tsionina ino fahadiovana madio tsara mihitsy dia sorana bebe ny faritray sy ireo mpamatsy engany mba hitoy ihany fa haliny saky niavana fanatanjahantena ny ankizy dia mahazo rano madio tsara dia madio moa ny tena zany dia mazava azy fahasalama amin'ny vatana. Nanome voninahitra amin'ny fitokanana ireo foto-drafitrasa niaraka tamin'ny mpiandraikitra ny MDF Andriamatoa Brian Donald Saonavady, solombavambahoaka voafita ao Rivomamy Ramatoa Celestine Rabemananjara sy ireo tompon'andraikitra Isatsokajy ny ao an-toerana.